nafinaritra ny tena afa-po aloha tsy hoe tena afa-po tanteraka satria rehefa ao anatin'ny zavatra ohatrany misy ny defety dia matetika ny tsy fahombiazana ny tena mibahana kokoa no ilay fahombiazana teo. Marina nisy an'iny sanina iny a dia nisy an'ny fanitsanana tamin'ny canne zay lalao anankiroa dia nisy an'ity lalao roa tamin'ny mondialité dia nisy ny Jeux des Jurys. Zay no teneniko hoe misy zavatra azo raisina, misy zavatra tsara azo tsoahana dia reny tsara reny mieritreritina hoe tohizana fa misy ihany koa ny lesika zay azo tokony amboarina. Misy zavatra tsy ampy, misy hafaliana tsy tonga lafatra zay ilay izy. Ny antony tena tsorina hoe mivahiny tany kanatsika samy mieritreritra sahirana nanaotsika tamin'ny heritaona tamin'izany fotoana zany a resony kana telo no ohatritsika zay tsy fantatro inona ny antony rehetra tao satria tsy tao anatiny dia nieritreritra rehefa avy eo hoe mety ho sao de sanatria tonga any amin'izany faharesena goavana be zany. Kanjo rehefa nandeha ny lalao a dia nisy varavarana nisokatra be ohatrany hoe azo atao tsara mivoaka na farafaratsiny ara ady tsara dia iny rahantsika nahita iny mivokatra nisy an'iny raha iny ohatra zay tena expérience goavana be ho anay rehetra mihitsy, ho an'ny mpilalao a, ho an'ny mpanazatra, ho an'ny staff a satria 20 seconde tsiravana iny a zavatra bitika zay le dia izay bitika zay no anisan'ny mbola hoe trandrahana ao anatin'ny rehefa teo tonga any amin'ny goavantsika dia izay bitika zay aloha no jerena voalohany indrindra satria raha ohatra tsika zany ka voatazontsika na ray sy ray ary dia nandraisan'ny tsadytsika zany hoe mba 4 points sur 6 points possible marina fa mahazo ny atsasany tsika amin'izao fotoana zay dia zao tsika zay le mahatonga amin'ny teny hoe misy hafaliana sy fahafapo tsy tonga lafatra ao anatin'ny lesy. Maro be raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny resaka any amina resaka fifantohana, any amina resaka petit détail, ireny zavatra bitika kely madinidinika ireny mila maka an'ireny tsika dia mila mametraka an'ireny zavatra bitika ireny ho zavatra goavana be fa tsy manamaivana an'ilay izy. Amiko zany zavatra zany mety mora kely le miteny hoe fifantohana no nahatonga antsika ho resy fa zay ilay izy tao anatin'ny fotoana fohy a, tao anatin'ny zavatra kely a dia resy ray ny ohatritsika dia io ny toerana misy atsika nefa zany tsika raha nandresy teo a mety tany amina faharoa tany tsika mety hoe faharoa execo ohatra satria mety miaraka tamin'ny Mali satria Mali zao ny 4 points hafahafa kokoa zany ary azo natao tsara mihitsy nandresan'ny Kanara iny lalao iny resako iny le lalao tamin'iny fotoana iny azo natao tsara nandresy azy fa zay no toko hoe zay petit détail zay petit détail zay tena mila mafantatra an'izay daholo a raha teo any amin'ny avo ambonimbony ianao dia mila mieritreritra ny petit détail aloha ka rehefa voafetintsika ireo io ny tsy voafety tanteraka fa farafaratsyntsika mahafantatra hoe goavana be ny fitsinjovana amin'ny bitika indrindra. Rehefa milalao anatina fandresena ianao dia misy zavatra miova foana, misy fihetsem-po, misy zavatra tonga dia miombina tapoka satria ao anatiny io tsy mifampijery intsony mifankahita dia mifamena tsy fantatro akory hoe iza ny olona fininao, izy ty olona miarabo anao ty satria manino samy faly dia rehefa zay zavatra zay tarika makany amina zavatra tsara dia zay nefa resana ny zalahy hoe tsy afaka manamboatra ekipa mihitsy tsika, tsy afaka manamboatra groupe mihitsy tsika raha tsy ao anatina fandresena. Somary ratsy toerana raha maly hoe tiany tsara satria za zao no mitondra an'ity ny azo zany hoe tsy hanao fampitahana, tsy hanao an'izay fampitahana ny taona anelanelan'ny 2019 sy ty 2023 ty fa ny azoko antoka sy azoko tenenina kosa dia raha zao no mitohy a dia azo lazaina fa izy zavatra azo atao ny fampiombonana sy ny fampiarahana izay ny tenetako hoe zava-dehibe dia izay no nahatonga namoaka ny tenenina raha mitohy izay fankatiavana sy fifandraisan'ny mpilalao zay na somary kely ary le fotoana fa hita mihitsy hoe samy manao ezaka ny tsirairay avy eto tsy tehiteny matetika an'ity fa zao miresaka kely mpilalao vahiny zay mbola tsy fantatry ny mpilalao avy eto Madagasikara, mpilalao eto Madagasikara zay tsy fantatry nyreo mpilalao zay expa moa ny fanonana zareo azy nefa ireo miezaka miombona ao anatina fotoana fohy dia miezaka mifankalala ao anatina fotoana fohy zay nahatonga ny teny hoe amiko ny état d'esprit ny ty ekipe ty groupe anankiray afaka manao zavatra raha ohatra ka tena mbola mitombo zay fiarahana.